misy afatra ray lehibe apetrako aminareo ity dia ianareo zay mola mandalo olana sy mandalo ady mangotrakotraka am'izao faraparan'ny taona 20 sy 20 zao. Inoko fa ampitombo finoanareo izy ity raha ohatra ka raisinareo tsara amin'ny fonareo rehetra. Zao zany le afatra apetrako aminareo. Afaka hamoaka anareo ho mpandresy ny tompandriamanitra ary afaka ametraka souvenir tsara ho anareo izy am'izao taona 20 sy 20 zao. Zany hoe mialon'ny amaranantsika antytaona ity. Inona moa ny antony mahatonga miteny an'izany? Miteny an'izany aho satria efa hitako tao anatin'ny baiboly le izy. Ary efa hitako teo amin'ny fiainako ihany koa tao anatin'izay taona maro nanomboka an'Andriamanitra izay. Inona ho ianao no efa hitako? Ny efa hitako dia tena namonjy ny olona manompo azy tokoa ny tompandriamanitra. Tena nampandresy azy arabaky teny. Ohatra am'izany tantarandreo zanak'Israely nanoloana ny ranomasina mena sy ny fanenjeny Egyptianina azy. Ohatra am'izany ihany koa ny namonjeny Jesosy andreo mpianatra teo anoloan'ilay tafiotra sy lay onjany ranomasina namialy azy ireo raha niampita ny ranomasina ry zareo. Ary tam'izao vaninandro misy antsika izao mihitsy ihany koa no nahitako olona efa tena resy arabaky teny. Efa tena namoy fo noho le olana no la iadina trehany fa tena saorany Andriamanitra fa namonjy azy ny tompo ary nampandresy azy izy. Efa hitako daholo zany tantaraiko aminareo zany. De hoy aho hoe raha izany no efa nataon'Andriamanitra tany aloha, raha izany no efa nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa, de inona moa masakana an'Andriamanitra tsy hanao zany eo amin'ny fiainanao. Noho zany zany mba ahafan'Andriamanitra manao hetsika lehibe amin'ity taona ity ho famonjenanao ary ho fanomezan'Andriamanitra fandresena mezinezina ho anao ary ahafan'Andriamanitra mametraka souvenir tsara ho anao de ity. Ekeo Jesosy ho tomponao mpamonjy anao. Raiso izy ka home toerana ao anatinao. Aoka tsy olona am'le titre efa nazatranao fotsiny anao hoe efa kristianina, efa mpivavaka, efa olon'Andriamanitra aza mijanona fotsiny am'izany anao. Fa ekeo Jesosy ho tomponao, ekeo Jesosy ho mpamonjy anao ary home toerana ao anatinao ao izy. Fa ny anankiray ihany koa iveriko fa tena lehibe de ity. Afaka anao vavaka sy anao tsodrano ho anareo ao anio. Tena resy lahatra mantsy aho fa ny teny ataonay mpanompon'Andriamanitra de ekena ny an-danitra. Mino an'izany aho, manaiky an'izany aho. Efa tena zany maty Jesosy ao Matthieu 20:20 ao. Ahoana ho izy? Zay fehezinareo ety ambony tany de fehezina ny an-danitra. Zay vahanareo ety ambony tany de vahana any an-danitra. Ary mbola nanamafy an'izany ihany koa Jesosy amin'ny Jaona 2:17 hoe na elokiza no ho avelanareo de ho voavela. Na elokiza no tsy avelanareo de tsy voavela. Resiko zany tena nataon Jesosy zany ka mahatonga sa anao vavako anareo sa hitsodrano anareo fa zay vavaka ataoko de inoko fa ekena any an-danitra ary zay tsodrano tonoko anareo inoko fa ekena any an-danitra. Ka de amin'ny anaran'i Jesosy ambarako ampabe maso, ambarako mazava anatry anareo, Andriamanitra amoaka anareo mpandresy, amoaka anareo mpandresy. Ka re olana tsy voavahatra am'izay, voavahy ane zany mialony amaranany taona. Reo valom-bavaka tsy azonao ohatra am'izay, ho azonao ane zany mialony amaranana ny taona. Zay zany fampaherezana na ny teny mba tiako no zarana taminareo. Fa fanampin'izay angamany everiko fa tsara be tongava tompoko mamonjy ny fitoam-bavaka zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely. Fa ho fanampin'izay vavaka sy jodrano ataoko teo zay de tsara raha mamotonga anareo mamonjy an'izany fitoam-bavaka zany fa tena asoa anareo, tena atsara anareo. Zay zany tovoka dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho aminareo rehetra isambatan'olona.
mahireza tompoko